Ao anatin'ny vaovao manasongadina ny lafiny ara-toekarena sy ny tontolon'ny fandraharana no tanterahana androany ary ny fanaovana ny fiara-miasa teo amin'ny banky BOA Madagasikara sy ny orinasa Orange Madagasikara. Ny tanjon'ny fiara-miasa dia ny hanomezana ny tolotra paky salaria amin'ny sarany mirary ho an'ireo mpiasa eo anivon'izany orinasa mpifandraisan-davitra izany. Ny paky salaria sy ireo tolotra enina misy eo aminy toy ny compte chèque, compte épargne, découvert automatique, carte de retrait, bifone, bi-SMS, ary fiantohana na assurance amin'ny sarany mirary no atolotry ny BOA Madagasikara an'ireo mpiasa eo anivon'ny Orange Madagasikara izay liana amin'izany vokatry ny fifanaovan-tsiny izay nisy ny maraina teo amin'ny Tale Général Lotonta. Votoantin'ilay fiara-miasa zany izay nanaovana soni an'ilay convention teo dia ny BOA Madagasikara zany dia manome ho an'ireo mpiasa ny Orange Madagasikara zany ny produit ho an'ny mpanjifa salarié zany dia miaraka amin'ao zany indrindra le pré fanorenana na fividianana akany pré habitat, pré immobilier akany ny anarany eto amintsika. Io pré io zany dia 17 taona ialavany ary 12% ataontsika hoe taux fixe zany izy no hanomezana azy ny mpanjifa. Dia zay zany ny votoantin'ilay fiara-miasa ny convention soratana ny sony avy ankoatran'izay moa zany dia misy ny zavatra produit hafa zany ohatra ny efa fantatsika mazatra hoe misy ny pré-vahaolana, misy ny carte izay omena ny mpanjifa, ny compte tahiry sy ny isan-karazany zany izay ao anatin'ny produit izay vokarin'ny BOA. Ny Tale Général ny BOA Madagasikara dia nanamafy fa raha enin'alina ireo isan'ny compte teo anivon'ny banky ny taona 2 arivo dia mahatratra 3 hetsy izany ankehitriny. Voalazany fa mikendry ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny banky. Tanjon'ny Orange Madagasikara kosa ny ho lasa modelin'ireo mpampiasa eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara araka ny nambaran'ny Tale Généraliny. Ny filoha Tale Général ny vondrona Bank of Africa dia nanamafy fa manana andraikitra lehibe amin'ny maha intégrateurs sociaux azy, ny banky sy ny orinasa mpifandraisan-davitra.